Vao shampoing Style Volpery. Vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet sy tavoahangy. Vao shampoing manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Raharara valomanana marika didi-panjakana laharana 420 no nandefasana ny filoham-pirenena teo aloha marika ravalomanana any amin'ny toerana manokana voaro any Antsiranana. Tamin'ny 17 ny volana oktobra no nivoahany izay didi-panjakana izay, tsy nisy ny fampitam-baovao any mpanao gazety momba ny filakevitra manokana nataon'ny fitondram-panjakana tamin'io andro io. Tsy maintsy miaraka ireo filodimy voaresaka momba ny fampihavanam-pirenena hoy ny Amerikanina. Mbola ifandrohitana hatramin'izao ny mikasika izany eto Madagasikara. Ny FFKM aloha hatreto no efa navita dingana tamin'ny firisoana amin'ny fampihavanam-pirenena. Manomboka mapakapeo ny mponina mikasika ny délestage, nitarika fahasimban'ny fitaovana ny atezeran'ny mponina tany Fenerive-Est. Ho an'ny eto Antananarivo, hototosaina rapitso ny hetsika ataon'ny Wake Up Madagasikara anairana ny mpitondra momba ny fahatapahan'ny jiro. Mararonjato no voafatiny eto Antananarivo amin'ny fandidiana maimaimpo nataon'ny platsaka tsitrapo ao amin'ny sambo Mercy Ships. Amin'ny 17 ny volana janoary izao no tanterahana izany fandidiana izany. Tsy ankasitrahan'ny Amerikanina mainty fiodirana intsony ny fanekena ny tsy maty manota tao amin'ireo mpitandro ny filaminana fotsy fiodirana. Tanan-dehibe maro ao Etazonia hatramin'ny omaly no misy ireo olona manao fihetsiketsehana manohatra ny fanapa-kevitra ndraisy ny fitsarana. Vous cherchez un magasin spécialisé sur la vente des appareils électroménagers et dérivés? Le magasin Sharp Tsarlalan vous propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver, téléviseurs, home cinéma, des robots multifonctions et divers types de petits électroménagers. Les appareils de marque Sharp sont garantis 12 mois avec un service après-vente auprès du magasin. N'hésitez plus, choisissez le magasin Sharp Tsarlalan, représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp Tsarlalan, à côté pompier, Sharp, une vie équipée. Vao Coco, naturali, Coco zato isanjato. Vao Coco, tsy miparitaka. Vao Coco, tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Coco, azo antoko. Vao Coco, tsara kalitao. Vao Coco, tsy matahotra orana. Tsara. Vao Coco, Ok. Ya. mora ampiasaina. Vao Coco, Vao Coco, tsara ho zao. zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmite pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussat. Efa fety sahady eo amin'ny galerie sivy ary anao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avolenta, alarme vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique,
tablette telefônina hika farany fahita lavitra appareil photo sy caméra ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager aza mandeha lavitra tsony tokana ny safidiko galerie sivy malagasy mivoatra ampita amin'ny central hôtel Tsaralalana. Bonjour G. Salut G. C'est un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao are. Videtana rehetra ariary na 500 000 francs tambaolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia navo loka mety ho azo. Ticket loka voalohany mandray sanjara ary fa mety anao no itsikiny vitana ka hibata lay télégoavambe. Tandremy sotara loka 20 personnes atolotro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Dia mbola faly miarabanao indray tomboky lasongivavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV manasanao anarak'izany hatramin'ny farany mandray vahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity dia Ramatoa Miala Ratimoarivony izay taleny esinana ny école supérieure de la nature et des arts appliquées fa mialohan'ny andrasantsika ny vahiny dia hidirantsika avy hatrany aloha ireo vaovao ny politika isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety hatramin'izay ny hoe mbola matsiaro tena ao anatin'ny vanim-potoana teza mita ave ny filoham-pirenena no mbola miankin-doha amin'ireo rafitra efa lany-daty toy ny CES sy ny CENIT nitondra fanazavana mikasika izany ny filohan'ny HCC androany nitondra ny fanampanazavana ihany koa ny mikasika ny fampatsiahivana nataon'izy ireo momba ny tokony hanajana ny lalam-panorena ny fanangonam-baovao manokana nataony Ernie Narabary. Tsy mbola nisy ny fandikan-dalàna mikasika ny fandraisan'ny olom-boafidy na olom-panjakana iray vola ivelan'ny karama sy ny tombon-tsoa faritan'ny lalàna hoy ny filohan'ny HCC. Jean-Éric Rakotoarso tsy mbola nisy ihany koa ny fandikan-dalàna momba ny malaika ny Madagasikara nampatsiahivin'ny HCC ireo andin-dalàna mikasika izany ny 3 Desambra farany teo ka nampametra-panontaniana ny rehetra. Alesy aloha tsy dia tena hoe misy antony manokana fa amin'ny asan'ny HCC amin'izao fotoan'izao zany ohatrany hoe aleo misoroka toy izay hoe mitranga ny zavatra dia dininy aty mialoha zany dia nataony fampatsiahivana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra raha nisan'izany ny izahay ao amin'ny HCC koa voakasika ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia hoe ho an'ny rehetrarehetra zany satria tsika miezaka metraka an'izany hoe fanjakana tan-dalàna zany dia tsara no mampatsiahy. Tsy mahatsikaritra fandikan-dalàna araka izany ny ekipan'ny Amboda momba ireo resabola samy hafa rehetra sy roa momba ireo olom-panjakana sy olom-boafidy. Mbola misy amin'ireo androm-panjakana efa tamin'ny tetezamita ihany koa no mbola mijoro ary maneho ny asany ankehitriny. Isan'izany Senita izay raha ny andininy faharoa amby 30 amin'ny lalàna larana 24 ohatra 4 tamin'ny 2 Febroary 24 dia tapitra miaraka amin'ny tetezamita ny fotoam-piasan'ny Senita. Toy izany ihany koa ny CES raha ny hita ao amin'ny andininy voalohany ao amin'ny lalàna Fezory laharana 12 tsipika ohatraohatra 5. Ny CES dia androm-pitsarana manokana natao hitsara ny raharaham-pifidianana sy amoaka ny vokam-pifidianana filoham-pirenena sy ny solombam-bahoaka hidirana amin'ny Repoblika fahaefatra. Ny andininy faha-20 ao amin'io lalàna io ihany koa no mamaritra fa rava ho azy ny CES rehefa mivoaka ny amin'ny fomba ofisialy ny vokatr'ireo fifidianana ireo. Hatreto anefa mbola mijoro ny CES mbola eo ihany koa ny Senita. Ohatrany Senita moa mbola ny adidy mbola mipetraka aminy dia fanaovana fifidianan'ny commune dia ny CES efa tapitra fa iny andraikitry ny filoham-pirenena no mampijanona azy zany izy mametraka ny rafitra vaovao. Miankina amin'ny filoham-pirenena araka izany ny momba ireo rafitra roa ireo azo ravanana sy lona izy ireo saingy hatreto tsy mbola niroso tamin'izany ny fitondram-panjakana. Resabe hatrany ary mbola tsy nahazo mpanazavana matotra ihany koa ny mikasika ny daty fetra tokony hanaovan'ireo solombam-bahoaka ny fanambaram-pananana. Mikasika ny déclaration de patrimoine mbola eo ampandaminana an'iny zany ho an'ny rehetrarehetra satria ny filoham-pirenena efa nanao izahay efa nanao atao fa misy ahamo zany mipetraka amin'izareo amin'ny antemera-pirenena fa isan'ny fampiresahana amin'ny rehetrarehetra nalàna zay zay ary eny fitondrana nge zany tokony modely eo amin'ny fiarahamonina ity zavatra tokony atahorana zany déclaration de patrimoine zany. Taorian-kiana maro samihafa mikasika ny tsy fandraisana andraikitry ny HCC sy ny fanontaniana maro nipetraka tamin'ny hoe mahaleo tena marina ve ny HCC mijoro ankehitriny, niezaka ny nanatsara ny sariny izy ireo.
Mbola maro anefa ireo endrika fanitsakitsahana ny lalam-panorenana saingy tsy mbola mihetsika izy ireo. Miandro ny fitoroina tonga eny amin'ny RCC raha ny fanazavana azo hatrany. Mikasika ny raharaha marika Ravalomanana kosa indray didim-panjakana laharana 2024 tsipika 2026 no nandefatsana ny filoham-pirenena teo aloha marika Ravalomanana any amin'ny toerana manokana voaro any Antsiranana rano voarakitra ao amin'ny gazety Mpanjakana laharana faraka amin'ny 703 bis dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra natao ny 13 oktobra 2024 ny androny nahafantarana nahatongavan'ny Ravalomanana teto Madagasikara. Io filan-kevitry ny minisitra io nanapahany fanjakana ny ametrahana azy tany Antsiranana. Ny antindiny izay vetrany. Fanapakevitra niraisin'ny fanjakana malagasy nosondiavin'ny filoham-pirenena nandefasana Ravalomanana marika tany Antsiranana. Filan-kevitry ny minisitra manokana no nandraisana izany fanapakevitra izany araka ny voalaza atao amin'ity gazety Mpanjakana ity. Dekre noraisin'ny fanjakana izany hoe fanapakevitra politika mikasika ny fitantanana politika no natao ary ny lalàna 9/12 mikasika ny fandravana fikambanana sy fanokanana toeram-ponenana ireo olona heverina fa hitondra any amin'ny fanakorontanana no nampiaran'ny fanjakana. Naterina tamin'izany fa ho fitandronan'ny filaminam-bahoaka sy iantohana ny fiarovana azy manokana ny nanokanana azy tany Antsiranana amin'ny toerana voaro. Mazava ho azy fa olona ina hiteraka korotana ka ambenana manokana izany marika Ravalomanana raha ny voalaza n'ity dekre ity. Tsy mitombona araka izany ny voalazan'ny ministry ny fitsarana fa momba ny hoe tsy migadra i marika Ravalomanana na tsy fampidirana amponja mivantana aza dia tsy ny olon-drehetra ina hiteraka korotana no atoka-monina tahaka ity filoha teo aloha ity. Tsy mitombona ihany koa anefa etsakilan'izay ny filazan'ny mpisolo vava ny marika Ravalomanana fa hoe tsy misy taratasy manamarina ny fiazonana ny Ravalomanana any Antsiranana. Ity didim-panjakana ity dia manamarina fa fepetra noraisin'ny fanjakana mazava ny ambenana azy amin'ny toerana voatokana. Ireo mpisolo vava ny marika Ravalomanana izay nilaza tamin'ity anio ity fa tsy mahafantatra momba ny fisian'ity dekre ity izay nandefasana Ravalomanana tany Antsiranana akory roa volana aty aoriana. Tsikaritra ihany koa fa 5 tompona ndraiky mpanjakana no nanatrika sy nanao sonia izany dekre izany. Tsy ao anatiny ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretera-mpanjakana miatidin'ny zandarmeri-pirenena sy ny ministry ny atitany na ny ministry ny fitaterana izay voakasiky ny raharaha iny mivantana. Ankoatra ny praiminisitra sy ny filohan'ny repoblika ary ny ministry ny fitsarana kosa sy ny ministry ny polisy dia isan'ny ministra nandray izany dekre izany ihany koa ny ministry ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany Rivo Rakotovao. Na dia tsy nisy ifandraisany amin'ny andraikitra sahaniny eo amin'ny governemanta aza ireny zava-nitranga ireny. Ity ministry mpanjakana ity izay tsy voakasiky ny raharaha iny mivantana noho ny hoe ministeran'ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany no iandreketany. Tsikaritra ary voaporofo fa isan'ireo tompon'ny teny farany ary andrekinan'ny filoham-pirenena amin'ny fanapakevitra lehibe tahaka ireny ity filoha nasionalin'ny AFJM ity. Tranga izay efa miteraka fahasorenana sy ady mangatsiaka eo anivon'ireo samy tandapatra amin'izay. Tamin'iny fotoana ny 13 oktobra iny moa tsy nisy ny fampitam-baovao an'ny mpanao gazety momba ny fisiany izay filan-kevitry ny minisitra manokan'izay nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana. Fa vaovao mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray tsy maintsy miaraka ireo filodimy voaresaka momba izay fampihavanam-pirenena izay ho ny Amerikanina. Mbola ifandroritana hatramin'izao ny mikasika ny fampihavanam-pirenena tia napetraka marina eto Madagasikara ny FFKM ny efa navita dingana hirosona makany amin'ny fampihaonana ireo filodimy rahalahy ny FFM kosa itsakilan'izay mbola manamafy fa izy ireo no andrim-panjakana hitarika izany fampihavanam-pirenena izany. Ny filoham-pirenena ihany koa nefa mamerina trano fa izy no lohan'ny firenena ary izy no hitatany ity resaka ity. Fanadidina. Ny FFKM aloha hatreto no efa navita dingana tamin'ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena. Nampihaon'ireo solon-tena avy amin'ny filoha 4 teo aloha sy ny aperinasa. Tato anatin'ny 2 herinandro anefa izao nangina ny FFKM na dia efa nisy aza ny sosondresaka ny amin'ny mety anatanterahana fampihaonan'ireo filoha 5 rahalahy ireo mialoha ny fiavaran'ity taona 2024 ity. Tsy mbola hita kosa ny FFM ao anatin'izany. Mahazo manao ny FFKM saingy tsy nirotorotoany ity resaka fampihavanam-pirenena ity ho ny filohan'ny FFM. Izy manao nenene asanay zay mandrim-panjakananay asanay tonga zao nisiraka natao tagny Sud Afrika nisiraka natao tagny Togo zay zao zay mbola iaso ro namana fampihavana koa bizara letrake vitanay tagny. Momba ity resaka fampihavanam-pirenena ity ihany koa averin'ny filoham-pirenena trany fa tsy manana tantara ratsy teto amin'ny firenena ny tenany ka tsy tokony ho isan'ireo ampihavanana. Izy araka izany no hitarika ny fampihavanam-pirenena. Vonina no ampihavanana kosa ave ireo mpiatsahatra politika eto amintsika ho iatrany ny FFM.
dradraina hoe sotoavana malagasy io mampiavaka asika fampiavana moa ve mbola vela zay sotoavana zay mbola vonona ve tsika raha zay manokana aloha dia miangavy tsirairay avy isaisaina fa ny ady tsy ahafahasika mampandroso ny finosika ity tsy manana olana na aminiza na aminiza ny filoam-pirenena raha nanambarana tsy izany anefa ny zava-misy ankehitriny no mafisiny maso ivoa amerikana eto amintsika omaly fa tokony hiara-iasa amin'ireo filoha teo aloha ny filoha ankehitriny ho fampandrosoana ny firenena. I'm certain that the president understands the scope of mino izao efa zava-dehibe tokoa amin'ny filoha herina Jonary Mampiana izao fampiavanam-pirenena izao ary izahay dia mampisika azy hiara-iasa amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo filoha teo aloha hafa mba hiara-iasa ahafahana miroso hatrany amin'izay fampiavanam-pirenena izay sy miroso hatrany amin'ny fampivoarana ny Madagasikara. Development, help for the people, new infrastructure, economic development and so forth. Tsy mbola misy drafitra mazava izay teny hitondrana izany fampiavanam-pirenena izany. Mijanona ho resaka ambony latabatra sy mifono ambadika politika ihany koa hoy ny solotenan'ny Vatican eto amintsika. Ny azo antoka aloha izany dia ny hoe tsy hoatoato ny fivahan'ity olana eo amin'ny fampiavanam-pirenena ity. Fa tsy manaja ny zon'olombelona ny fanjakana malagasy raha toka miziriziry tazona n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean-Marc Kombary ireo mpiasan'ny SM miisa 4 ho ny fanambarana nataon'ny maître Antra Razafimanantsoa androany tompona andraikitra tanteraka amin'ny zavatra izay anjo azy ireo ny filoham-pirenena ny prime ministre ary ny ministeran'ny fitsarana mangataka ny hamohanangana azy ireo ny solombavam-bahoaka ny 5 any ny zavatra. Tsy misy antony mazava tokony hitazonana azy ireo maître Antra raha araka ny voalaza ministra ny fitsarana. Tokony avoaka tsy misy fepetra izy ireo. Manao fanangonana tsony eny amin'ny antenimieram-pirenena ireo solombavam-bahoaka TIM mba hamoahana tsy misy fepetra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean-Marc Kombary ary ireo mpiasan'ny ACM 4. Manambara fa efa nanao dingana maromaro izy ireo. Isan'izany ny fangatahana fionana amin'ny filoham-pirenena saingy tsy namaly io fangatahana fionana io ny filoham-pirenena hatramin'izao. Dia teny tsotra no teneko iza hoe avoay président Marc Ravalomanana avereno ao anivon'ny fianakaviany eny faravohitra izy ary fanampin'izay misy pétition izay soniavinay député manomboka eto amin'ny député Mouvance Ravalomanana zany kanefa misy député ihany koa izay maro lafy tsy anavahana io na HVM io na TIM io na Mapary io na izy io efa misy ny nanao sonia ary mbola misy ny anao sonia fa miantso daholo koa ny olona rehetra zay linana zany fahafahan'izany ny olona rehetra zany les pétitions tenues de libération pour le président Ravalomanana et les 5 autres prisonniers Kombary zany sy ireo mpiasan'ny ACM anankefatra izay tazomina amin'izao fotoana izao izay tsy aradrarany daholo ny fiheverako azy Etsy andanin'izay raha nanambara mampanohitra azy ireo ny ankolafy Ravalomanana ny volana Oktobra lasiny manambara fa opposition constructive kosa no misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Manakiana izay tsy mety, manaiky izay zavatra tsara efa vita. Opposition mampanohitra izay tsy manana fototra ijoroana mazava tsara. Fanoherana izay miandry ny famindrampon'ny fanjakana amin'ny famoahana ny Ravalomanana. Tamin'ny fotoana ny lazany Mouvance Ravalomanana fa anao mpanohitra ny Mouvance Ravalomanana neto tamin'iny contexte mivoaka iny mihitsy tamin'iny fotoana ny samborana amin'ny président Ravalomanana kanefa mivoatra ny zavatra rehetrarehetra ny dikan'izany tsy maintsy mivoatra arak'izay koa ny position fa tsy hoe izay no tenena dia manao mpitolo foana hoe tsy maintsy izay fa izay zavatra position mouvance zay kosa nefa tsy nanakana anay tsy teny sy nanakina ny zavatra tsy nety rehefa mety ny zavatra atao dia miaraka izay hoe ndao ary voatoanantsika fa mety izay hevitra zay rehefa tsy mety zay dia nanakina tokoa zay ary ny teny fa indrindrandrindra ny interpeller an'ireo prime ministre sy ministre zay tonga teto amin'ny assemblée. Hatreto aloha tsy fantatra marina intsony ny toerana misy ny ankolafy Ravalomanana manery ankolaka ny fitondrana mba hamoaka ny Ravalomanana nefa koa mitalao ny fanafainganana ny fihavanam-pirenena. Fihavanam-pirenena izay lalana tokony ahafahan'ny Ravalomanana mody eny an-tokantranony alohan'ny fety. Fa eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray liana amin'ny resaka rehetra mety azahoana vola eto Madagasikara ny fitondrana japonais manao izay fomba rehetra hanamorana ny fidiran'ny mpampiasa vola japonais eto amintsika izy ireo niona tamin'ny filohan'ny Repoblika era Jonary Mampiana ny solitena ny prime ministre japonais aty Afrika Norio Naruyama io ariva io ny fampidinika ny mety ho fiara-miasa amin'ny fitondrana malagasy ho an'ny taona 2024 ny resaka ihany koa ny momba ny fiarovana ny fampiasam-bola ny fanaraha-mason'ny
toekarena ary ny foto-dravitra sy eto amintsika milaza ny anoana arabola ihany koa izy ireo toy izay efa nataony teo aloha ny filoham-pirenena Tsakilanjay mankasitraka ny firisoan'ny Japony ampiasan'ny volana eto Madagasikara. Feo amin'ny lafin'ny fitaterana nabakabaka kosa indray tanora maro no liana amin'ny asa mandidina ny fifamoivoizana nabakabaka tsy ny rehetra nefa no afaka mantanteraka ny nofinofiny eo amin'ny sehatra io sakana voalohany amin'izany matetika ny olana arabola mpianatra mpanamory fiaramanidina mandidina ny 20 isa-taona no mahavita ny fianarany raha toa ka mahatratra 70 ireo mpifaninana hiditra eo amin'ny taona voalohan'ny fanadihadiana. Mahatratra 3 taona na 4 taona ny fianarana manamory fiaramanidina eto amintsika. Mahatratratra amin'ny 3 tapitrisa ihany kosa araka ny fantatra ny saram-pianarana mandritra ny taona iray. Mitombo hatrany ny isan'ny tanora liana amin'ity sehatra ity. Araka ny fanazavana, mbola maro ihany koa ny toerana ahafahana mandray ireo tanora eo amin'ny tsenany asa. Hatratratra amin'ny 70 isan-jato afaka 5 taona ny toerana malalaka andraisana mpiasa vaovao raha misotro ronono ireo mpiasa ankehitriny. Mitovy ny pratika sy ny pilotage sy ny agent technique d'exploitation. Ny théorie fotsiny zany no azontsika faritana hoe firy. Raha amin'izay isaresantsika zay farany teo zao zay nampanao fanadinana mpianatra 30 no présentenay tamin'ny élève pilote dia 30 no afaka. Théorie zay. Fa rehefa avy eo le pratika dia samy mandeha arakaraka kely zany. Arakaraka satria rehefa manao pratika le pilote dia arakaraka le fahazon'ny olona manidina dia iny mivoaka tsikelikely mivoaka tsikelikely. Manomboka manana ny toerany sy ny lanja ny sehatra ny fifamoivoizana nabakabaka eto amintsika. Mbola olana tsy ahafahan'ny tanora manohy ny fianarany hatramin'ny farany ny arabola. Manodidina 70 isa-taona ny mpianatra misoratra anarana hifaninana amin'io sehatra io. Tsy misy afa-tsy 30 ihany anefa azon'ny sekoly raisina hiofana ho mpamory fiaramanidina ary manodidina ny 40 ireo mpiofana miasa manodidina amin'ny fifamoivoizana nabakabaka. Mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay fianarana io ankoatra ny fahalalana takiny. Vous devez avoir un certain bagage scolaire, universitaire. Ensuite, vous devez... Asa tsy dia mora hidirana sy tanterahana raha ny fanamorina fiaramanidina noho izy mitaky fanomanana sy fahalalana mialoha ankoatra ny fiofanana manokana mikasika io sehatra io. Ankoatr'izay misy ihany koa ny asa mandidina ny fiaramanidina toy ny hôtesse, ny steward ary ireo teknisian'ny fiaramanidina. Donc Air Madagascar organise de temps en temps des recrutements pour de jeunes femmes, hommes pour devenir hôtesse et steward. Anjato ny tanora nanatrika ity fotoana natokana ho an'ny asa manodidina ny fitaterana nabakabaka ity. Ny asa tao, ny fianarana rahana, ireo rehetra manodidina ny asa nabakabaka dia hita teto avokoa. Io maraina io no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany hetsika izany teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ary rahampitso ny Ivarana. Fa fantatra amin'izao fotoana izao fa hampitombo ny isan'ny sidina ho ataon'ny Air Madagascar ahafahana mamaha ny olana arabolana dia mahatratra amin'ny 7-50 faingo 4 isan-jato aza ny tany fanarana ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ity orinasa mpanjakana ity. Mbola maro ireo sakana tsy ahafahana miala ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Eoropeana maro arak'izany ireo tetika asa atao mba ahafahana mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny andindin'izay vetrany. Mbola tsy tafarina tanteraka ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fahafahana misidina amin'ny habakabaka ny vondrona Eoropeana, tsy mbola afaka mifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ity orinasa ity. Fampitomboana ireo sidina, fampianana ny sarandalana ary fampiasana fiaramanidina mahazaka toerana maro, izany no paikady hampiakarana indray ny lanjan'ny sehatra ny fifamoivoizana na habakabaka. Misy olana vitsivitsy zany ao amin'ny Air Mad, miezaka amin'izany ny tompon'andraikitra ao amin'izany kompania izany, miezaka amin'izany koa ny fitondram-panjakana, efa misy ny plan de redressement ary misy ny efa vinavina vidiny roplanina vaovao. Zay angamba no azo lazaina dia efa misy ezaka ihany koa zany hijerena lalam-barotra hafa. Raha nahatratra amin'ny 700 ireo tsy fahalavorariana hita tamin'ny orinasa Air Madagascar, tsy nahafahany misidina amin'ny habakabaka hafa, efa nienatra amin'ny 20 izany. Mifanaraka amin'ny 7-50 faingo 4 isan-jato ny tahany fanarahan'ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny Air Madagascar. Mbola maro araka izany ny ezaka tokony atao manoloana izany. Mahatratra ozy izy 59,24% zany ny taux de conformité Madagascar zany amin'izao fotoana izao. Zany hoe tenena hoe enimpolo isan-jato zany misy virgule kely tsy atongavana eo amin'ny enimpolo isan-jato. Enimpolo isan-jato amin'izao fotoana izao ny moyenne eran-tany. Fa
tsy tokony matory amin'izay hoe chiffre efa manomboka tsara zay tsika fa satria mbola be deabe ny ezaka mbola tokony atao mbola azo atsarainy zany enimpolo isan-jato zany voalohany indrindra tsy mbola hahafana milaza fa efa mivany olana ery Madagasikara sy ny zava-misy ankehitriny na dia eo aza ny fisiany zotra vaovao mampitoy an'i Madagasikara sy ny nosy Seychelles mbola vitsy ireo zotra iraisam-pirenena miainga avy eto isy araka ny fantatra ny fanaovan-tsinia mpiara-miasa ho tanterahana eo amin'ny Air Madagasikara sy Hong Kong. Faraky ny fanambaranao tany anatin'ireo lohatenim-baovao dia lestage manomboka mampiakapoe ny olona fitarenana etseroa isan'izany eo anatin'ny tambazotra sosialy Facebook nanao hetsika ny vahoaka tany Fenerives tao omaly anao hetsika ihany koa etsy anosy ny mpikambanao amin'ny Wekap eto Antananarivo tsy somonga amin'ny mpitandron'ny filaminana kosa ireo zandary fanampanazavana mikasika izay. Fitangoronan'olona mantsy famoriana olona sanjatra zany dia misy fipetra takina ny afahany ireo olona zay mamory olona aloha voalohany dia misy taratasy fangatahana ataony rehefa mahazo lalana izy dia tonga izahay miaraka amin'izareo mitandro ny filaminana raha ilainy zareo zahay mifanohatra amin'izay raha tsy mahazo lalana izy dia tonga koa izahay hitandro ny filaminana zany hoe fitery manala an'ireo olona reo raha tsy mahazo lalana izy moa no manome ny lalana rahantsika mafantatra fa ireo manam-panafahana sivily raha ny eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra manokana dia misy ny préfet de police. Lafim-baovao fa kosa indray tsy sarotra ny fiadiana amin'ny kolikoly hita amin'ny sehatra ny fananantany eto Madagasikara raha nambara ny talen'ny kabinetra ny ministera ny fanajariana an-tany efa nisy ny volavolan-kevitra natsarana ny politika mpandrosoany ty hetsika ity teto Madagasikara tsy mbola hita nefa ny fampiaran'izany sy volana izao mbola mitranga enanivon'ireo birao samihafa misana ny fananantany ny olona toy ny ady tany ny kolikoly sy ny fanoratana titra hoy ny talen'ny kabinetra ny ministera ny fanajariana an-tany fanampanazavana. Mandeha ny feo fa misy ny kolokolo ao amin'ny domaine tsy mamenatra milazana zany zava-misy zany izay indrindra ny antony anaovana an'izao atrikasa izao ahafahan'ny tsaray ao amin'ny inspecteur de domaine mandinika ny tena ary hijery hoe inona ny alana amin'izany resaka kolokolo zany filana ny kolokolo dia zatra tsotra fotsiny ihany voalohany indrindra dia miankina ny toetsainy tsiraray aloha voalohany tokony hisy fiovan'ny toetsaina amin'ny fandraisana ny asa ary io toetsaina io tsy ho an'ny mpiasa-mpanjakana rery ihany na izay ao amin'ny domaine ihany fa koa ny vahoaka satria matoa misy ny kolokolo dia misy ny mpamery misy ny mpandray fa tsy mbola nivoaka moa ny valiny atrikasa fanatsarana iny ho an'ny androany nampanantena kosa ireo teknisianina fa ampahafantary ny olom-pirenena arak'izay azo atao izany ny tena andrasana izay ivadian'ireo vina ho asa tsy ho toy ny fivoriana efa natao teo aloha. Fa vao mahakasika ny fahasalamam-bahoaka kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity olona roa namono ainy vokatry ny aretina pesta tany amin'ny faritra Laotra Mangora ny vaovao voaray tsy ao avokoa ny ankoatr'izay araky ny vaovao ofisialy ponina avy ao am-parafaravola ny iray tamin'ireo namono ainy ireo ary avy any Ambatondrazaka kosa ny iray miroso amin'ny fanadiovana fahobeny eo amin'ny distrika n'Amparafaravolana eo ihany koa ny fandrarana ranom-panafody amin'ireo toerana nahitana trangana pesta nisy ny fivoriana ataon'ireo tompon'andraikitra any an-toerana taorian'ireo tranga ireo raha tsy ahivy ny isan'ny aretina tsy mety fongotra ny pesta raha nambara ny prime ministre Koly Roger faranteo mbola ny famonoana ny voalavo ihany hatreto no paikady ataon'ny fanjakana iadina amin'ny ity aretina efa melipatra ny eto amintsika ity olona maherin'ny 7 zao no efa maty ny ity aretina ity tamin'ity taona 2024 ity raha ny tatitra ofisialy. Faraky ny fanambaranao tena mpiandohana dia mandray vahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity anio ity dia tsy izany fa raha matoa miala raha tsy moary vony izay taleny esinana ny école supérieure de la nature et des arts appliqués miarabanao tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao raha matoa ny Andra Généraux dia miaraba ny Rupitzery Koly TV rehetra. Isan'ny vaovao ihany raha ny fanenona ny fianarana esina inona marina tena tanjona tamin'ny nanangananareo azy io.
Ny tanjona voalohany indrindra moa zany dia ampianatra asa ny tanora malagasy izay efa manana baka ao anatin'ny fotoana fohy herintaona zay, ary ampiana koa reo ankizy ireo anangana ny orinasany zany mba aleo tena ho patron tena nisy fa tsy hoe andeha hitady asa manolo-kafa foana. Ny antony natonga anay nanangana ny fianarana io zany dia tsy karitray fa be dia be ny ankizy vita baka dia mitady asa etseroa tsy mazoto miditra ao anatin'le fampianarana akademika lava be dia ny antony faharoa koa tsy karitray fa be dia be loatra ny ankizy miasa nefa nandrato fianarana ela be ary tsy mifandraiky amin'izay fianarana nataony akory ny asa ataony nandany vola izy nandany fotoana tao anatin'izay fotoana lavabe zay zany nefa tsy izay ny asa ataony zany tsy mbandray amin'izay. Ny antony fahatelo natonga anay nanangana ny esina dia tsy karitray fa variana amin'ny ny tontolo sy fomba fiainana any ampitan-dranomasina ny malagasy, nefa be dia be ny akora ny zavatsoa hoentiny ameny ny natiora zany sy ny kolotsaina malagasy azo ampiasaina hoentina mivelona. Zay zany natonga anay nanangana an'io ka ho ampianarinay zany ny ankizy malagasy amorona satria ny famoronana no dingana voalohany ao anatin'ny famokarana ka raha tiatsika hitombo ny fiarikarena malagasy sy tiatsika hoe ampivoatra n'le firenena malagasy dia aloha mamorona sy mamokatra miainga amin'izay zava-misy eto amintsika. Inona kosa ireo lalam-piofanana izay hoentinareo anivon'ny esinao andreo tanora izay hofaninareo reo? Misy karazana fampianarana maro zany ataon'ny esina dia ao zany le fampianarana fototra fiofanana mandritry ny herintaona. Ao anatin'izay fiofanana zay misy ny paysagisme na endriky ny tanàna sy ny tontolo ivelomana, ao anatin'izay koa ny design endrika amam-bika, ao koa ny tontolo iainana sy tontolo voajanahary environnement, misy ny mode na haingo ary misy ihany koa ny art floral na retom-boninkazo miaraka amin'ny décoration d'intérieur. Ankoatran'izay fiofanana fototra zay misy koa ny fibeazana ho an'ny ankizy tanora zany mihoatra ny 5 taona ny parascolaire zay fibeazana mikanto sy ny tontolo voajanahary zany éducation environnementale, ary misy isakasabotsy fampianarana retom-boninkazo misokatra ho an'ny rehetra izy io na olo-dehibe na tanora raisinay avokoa. Fantana farany angamba ny fandraisanao teo ihany mikasika ny hoe tsy dia mifanaraka loatra matetika ny fianarana nataon'ilay tanora sy ny asa ataony, efa nisy hoe fanadinana jerenareo teo amin'ny tsena ny asa ho andreo tanora izay hivoaka avy ao aminareo? Le tanora hivoaka avy ao aminay dia ho tantananay ao anatin'izay famoronana ny orinasan'izay. Ianao rehefa amorona ny orinasa tsy hoe vita ilay fampianarana izay vao amorona, fa ao anatin'ny fampianarana mihitsy ianao dia efa mianatra ny asa miandry anao. Dikan'izany na ao anatin'ilay fampianarana ilay ankizy dia efa afaka manokatra n'ilay orinasa tsy kelikely mba rehefa tonga ny farany zany vita ny fianarana rehetrarehetra ny ratoviny dia mba tonga dia afaka miasa tsara izy mivarotra ny tenany mivarotra n'izay vokatra ataony eo. Ireo tanora rehetra zany dia afaka misoratra anarana rehefa manana ny baccalauréat dia rovina ny fidirana zao raha ho an'ity taom-pianarana ity? Ny fidirana amin'ity taom-pianarana ity zany amin'ny herinandro avy izao aloha fa misokatra foana amin'ny fisoratana anarana mandritra ny volana desambra io ao amin'ny esina zany ao soarana mavondrina. Eny ary hisaorana ianao raha matoa miala Trimarivono no vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao? Ia, misaotra anao dia misaotra ny Kolo TV. Eny ary dia ho tohizantsika avy hatrany indray ny fampahalalam-baovao fandarana vaovao indray ihany koa no entina aminao mpijery manomboka ny alahady izao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV. Takariva mafana fandarana vokarin'ny Kolo TV miaraka amin'ny trano famokarana W Click Production hitondrana anao ny rivo-baovao hatrany ny fahitalavitra eo amin'ny tontolo ny anao manjery eto Madagasikara Late Show izay no azo sokajiny ity fandarana takariva mafana ity, natao an'ny mpianakavy fialamboly arana sana vahiny artista Pandrara, olon-tsotra mpanao politika sy ny maro hafa tsy voatanisa ao anatin'ny 30 minitra amin'ny valora sy 5 minitra isan-kalina moa zany no anarahinao ity fandarana ity isaky ny alahady. Fanampanazavana. Manontany tena zao nareo hoe izy zary ty hoe Ramija tomanao costard zavatra tonga ao an-tsaina roa voalohany dia fantatro hoe lasa mpanao politika Ramija. Ny ampiavaka azy aloha voalohany indrindra azo lazaina hoe émission izy mandeha amin'ny télé fa nefa sady spectacle
zany hoe tonga ny vahiny asaina fa rehefa tonga eo ny vahiny dia misy tokelaka zay foana fiteniko azy mantsy misy tokelaka irahako miaraka amin'ny vahiny zany hoe mifanina eo mifanotaniana za tsy miezaka manontany zavatra personnel be am'le invité na inona fa izay zavatra analana azy fotsiny izay ny tena bazin'le izy amin'ny hoe izy koa moa zany arak'le izy hoe takariva mafana dia zana hoe rehefa izy koa mandeha lahady dia mba ohatrany somary tokelaka kely amin'ny ady ariva zany le izy ny tena marina mijereva Cool TV zany hoe efa mijery Cool TV nareo manomboka maraina dia aza mizapo mihitsy fa dia hatrany mandroa tonga any amin'ny 7 latsaka fahefany dia hitanareo ao le izy ny teneniko anareo fotsiny a zavatra tsara be io satria zavatra voalohany satria takariva zay takariva mafana ny tondrana an'le izy a fa izy io light show zany hoe any États-Unis izy efa fréquent be hatrany Brésil hatrany Frantsa hatrany Angola tsy namantsika afrikana rehefa mana light show a tia ny light show voalohany gasy dia zay ny teneniko anareo hoe anisan'ny émission tsara indrindra mezana zay mihitsy le nitondrana an'le izy zany hoe tsy misy fotoana iasanareo saina mihitsy a nitanjona amin'le izy fa ampimeme anareo foana. takariva mifana voalohany moa dia hoarahinao avy hatrany ny alahady ho avy izao amin'ny 7:30 minitra alina fa izy ihany koa nivirantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany tsy akasitrahan'ny Amerikana mainty fihodirana intsony ny fanekena ny tsy maty manota atao amin'ireo mpitandro ny filaminana fotsy fihodirana tanan-dehibe maro ao Etazonia hatramin'ny omaly no misy ireo olona manao fihetsiketsehina manohitra ny fanapahan-kevitra raisy ny fitsarana fanadino amin'ny sariny France 24. Olona mahery ny 500 no nidina an-dalambe nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo ka hatramin'ny omaly alina manohitra ny namin'olona mpitandro ny filaminana fotsy fihodirana lehilahy iray mainty hoditra. Tranga faharoa ity taorian'ny raharaha Michael Brown ambara fa tsy nitazona fitaovam-piadiana ity lehilahy ity tamin'ny fotoana io. Fa ankoatr'izay lehilahy iray fahatelo ihany koa no fantatra fa novonoiny mpitandro ny filaminana tao Cleveland. Roman Brisbane no anarany kiasa andositra izy rehefa tratra ny varotra zava-mahadomelona. Taorian'ny fifamaliana teo amin'ny rotota lava mibalany mpitandro ny filaminana fotsy fihodirana i Roman. Tsy ankasitrahan'ny ankamaroan'ny Amerikana ny fanapahan-kevitra andraisin'ny fitsarana izay manamelika ireo mpitandro ny filaminana tompona andraikitra amin'ity raharaha ity. Toy ny fampiarana ny tsy maty manota any Etazonia ny fandraisan'izy ireo izany. Isan'ny manohina izao hetsika izao ny mpitondra fivavahana ary manameloka ny mpitandro ny filaminana. Laza ireo tompona andraikitra ara-pivavahana amin'ny sedra krizy ny rafi-pitsarana Amerikana. Ankilany, isokatra manomboka izao ny fanadihadiana manokana ataon'ny fanjakana mikasika an'ireo raharaha ireo, entitra manomboka eto ny fijerena ny fanajana ny zony sivily. Ny hetsika kosa mbola hitohy any amin'ireo firenendehibe ao Etazonia. Didim-panjakana nivoaka avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny 13 oktobra zany hoe ny andro nahatongavan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana no antony nandefasana azy any amin'ny toerana manokana voaro ho any Antsiranana fa tsy manaja ny zon'olombelona ny fanjakana malagasy raha toka miziriziry tazona ny Marc Ravalomanana any Jean-Marc Kombary ireo mpiasan'ny ACM misa 4 ho ny fanambarana nataony maître Antra Razafimanantsoa androany fa tsy maintsy miaraka kosa ireo filoha 5 voaresaka momba ny fampihavana pirenena ony Amerikana eo amin'ny lafiny diplomasia liana amin'ny sehatra rehetra mety azo ampiasana vola eto Madagasikara ny fitondrana japonais izay niona tamin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina io hariva io farany ampitombo ny isan'ny sidina ataony ery Madagasikara ahafahany mamany olana arabola. Dia izay koa no entina manakatona ny fiarahana tamin'ny tianio ity saorina hatrany ianao niaraka tamin'ny fampalam-baovao mbola mamy fotoana anao amin'ny 7 latsaka fahefany veloma tompoko.
vao shampoing sy ny volo fery vaovao vao shampoing citron papay limon amin'ny sachet sy tavoahangy. Ny fampalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny vao shampoing. Ny magasin Sharp eo akaikin'ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.